Faly miarabantsika tsy rairay avy-indray tahaka ity alatsinainy fa valon'ny volana May ary misaotra an'Andriamanitra sika fa afaka miantso azy ankehitriny. Ny andirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia iray vavakantsika. Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao zahay fa meno tompo-taona indray ahafahanay mandray ny fahasoavanao sy ny teninao. Aoka ianao tompo hiteny manoloana anay ary aza misalasala manamboatra ny ao anatinay tsirairay avy. Minavan'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe modely tsy mety diso. Modely tsy mety diso nalaina amin'ny Saoly Salamo 8:100 manao hoe sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany. Amen. Raha misy vahoaka maniry fahazavana mitombo tsy tapaka avy any ambony dia ireo vahoaka izay natsoan'Andriamanitra izany. Ho tonga mpitahiry ny lalàny masina amin'ny andro mahoro ka haneho ny toetrany ao anatrehan'izao tontolo izao. Ireo izay nametrahany izany fitokiana masina izany dia tsy maintsy hampaherezany. Hasandratra ary fenoina ny fanahy amin'ny alalan'ny fahamarinana izay nony. Mikarakara ny olona izay mino ny fahamarinana ankehitriny Andriamanitra. Maniry hitondra vokatra lehibe izy ary eo ampitarihana ny vahoaka no amin'izany tanjona izany no ilazany aminy hoe mandrosoa marina fa mbola tsy misokatra ny lalana. Saingy raha mandroso ampinoana sy amikeri-po isika dia handama ny lalana eo masitsika Andriamanitra. Isy mandrakariva ireo mpimonomonina toy izay niseho tany amin'ny Israely fahiny sy hanao an'ireo izay nofidian'Andriamanitra mpandroso ny asa ny tompona andraikitra ny fahasarotana. Tsy fantany fa mizaha toetra azy Andriamanitra amin'ny fitondrahana azy amin'ny toerana sarotra tsy ahafa-manoatra izay tsy ahita-pamonjena afa-tsy amin'ny tanany irery ihany. Misy fotoana hita ho voadidan'ny loza ny fiainana kristiana ary toa sarotra tanterahana ihany koa ny asa izay tokony atao. Ny eritreretintsika dia toa mametraka hafaharinganana eo anoloantsika sy fanandevozana na fahafatesana ihany koa ao aoriantsika. Kanefa milaza mazava ny feon'Andriamanitra manao hoe mandrosoa. Tsy maintsy mankatoa an'izany baiko izany isika. Tsy mieritreritra izay ho vokany na dia tsy afaka makivaky ny aizana aza ny masontsika ary na dia mahatsapa ny atsika ny onjan-drano aza ny tongontsika. Ao anatin'ny fiainana mizarazara sy tsy misy hafanam-po dia fisalasalana sy aizina no ho hitanao. Tsy sitraka na ny fanalefahan'ny fivavahana na ny fiadanana omen'izao tontolo izao ianao. Aza mitoetra ao amin'ny toerana mora eo amin'ny seza mampiadana izay ametrahan'ny satananao fa mitsangana. Dia katsao izay hahatratrarana ny tanjona ambony indrindra nomenao. Tombontsoa mitondra hasambarana ny mandao ny zavatra rehetra ka manaraka an'i Kristy. Aza mijery ny hafa mba hitoviana aminy ka tsy hanatratrarana ny lalana ambony kokoa. Tokana marina tsy mety diso ny ohatra ananantsika. Raha tsy manaraka afa-tsy Jesosy Kristy ianao dia ho voaharo tokoa amin'izay rehetra alehanao. Raha fehezina ny mofinainantsika androany dia iza moa ilay modely tsy mety diso? I Kristy ilay modely tsy mety diso. Ary aoka hifantokany amin'izay ihany no finoantsika, ny masontsika sy ny zavatra mpanjinitsika. Aza dia tia ny fiadanana izay ametrahan'ny satana antsika amin'ny fotoana izay vetintsika hoe eto ny mapetipety ahy satria eto ny tsy misy olana. Ny fiainana kristiana dia matetika voadidin'ny loza. Kanefa izany indrindra amin'ny fotoana izay fahitana azy voadidin'ny loza ary koa indraindray tena tsy hita mihitsy hoe aiza ny mety ho vahaolana amin'ity. Indraindray tsika lany fotoana fanome tsiny amin'ny tompona andraikitra eny anivon'ny fiangonana amin'ny fahasarotana fa aoka isika tokoa dia androso hifanome tanana, hifampiankina amin'ny Kristy ary ianao hoe iray jery izahay, iray tanjona dia any an-danitra. Hifampitatana tokoa ny hifanohana ka na amin'ny fotoan-tsarotra dia aoka hijery mahitsy, hijery an'i Kristy ary hanome ny fahatokiana rehetra ho azy satria izy no ohatra
izy no modely tsy mety diso indrindra. Mba aminao tokoa anie zany teny zany an'io, ary mba hapitraka indray ampiova ny fomba fanindra, ny fomba firesaka, ny fomba fijery ihany koa, ka hanana fikirizana sy hanana fiafarana koa eo amin'ny Kristy isika. Raha ny masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teny izany amin'ity maraina ity. Meo ny hery mandrakariva aminao zay tsy tolefika, fa manana anao zay de ianao ny faliana indrindra satria efa azonay sady ny fandresena. Saotra raha io. Amen. Yeah.